Aleloia, mbola faly miaraba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alahady 5 ny volana Novambra. Ry ava-malalo amin'ny Tompo manao izao vidéo fohy izao aho satria nampiseho fahitana ahy ny Tompo tamin'ny zoma alina lasa teo ny amin'ny zavatra hitranga any Madagasikara. Ary tonga dia niseho izany ny ampitso, izany hoe omaly asabotsy izany. Ry havana, manasanao hiarivavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao hitarian'ny fanahy masina ary izy rery ihany no miasa ka tsy misy ny sakana. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra anao, mideranao Jesosy ary mankalaza ny anaranao. Jesosy anambara ny zava-miafina izay nasehonao tamiko tamin'ny fahitana ao Jesosy amin'ny vahoakanao malagasy. Jesosy mangataka aminao Jesosy eo kanao anafina eo ambanin'ny tana maherinao Jesosy, ka ny ranao no andrakotra ahy sy ny ankohonako Jesosy, ary ny olonao tsiraray avy eran-tany Tompo. Ka amin'ny anaranao Jesosy ano andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ny zana-tsipika izay mitady alefany dia adorana amin'ny anaranao zany Jesosy, ka tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay izany, satria Jesosy ianao no manda afo miambina anay, ka miverina ny tany foana izany satria ianao no eo aminay mandrakariva. Misaotra Jesosy fanahy masino mitenena amin'ny alalako, ka aoka ny nofoko hietry ambany dia ambany, okako ianao ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy, ka hiaino sy ankatoanao ny olona tsiraray avy eran-tany. Misaotra fanahy masino, misaotra ray malala Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny nolazaiko teria-piandohana dia nahita fahitana ao zany tamin'ny zoma volasa teo zany. Raha teo mpivavahana izay tao anatin'ny grupy noho ny nandoalika nivavaka izahay dia tao ampivavahana zany dia nahita fahitana ao. Naseho an'ny Tompo ahy zany zany hoe ilay toerana zany tsapako hoe ao Antananarivo dia miteny zany ny fanahy masina amin'io hoe Analakely, Analakely, Analakely. Dia niteny ihany koa izy 13 mai, 13 mai, 13 mai, naverimbe zany izay teny izay. Dia nahita aho tao anatin'ny fahitana afo izany midedadeda. Ary noho ny aveo zany dia nampahafantatra zany ny fanahy masina fa hoisy zany ny korotana. Dia tena mialatsiny aminareo satria tsy nampoziko hoe ny ampitso dia efa niseho zany izay zavatra izay. Nefany mbola tsy nozaraiko zany ilay fampitandremana nomeny fanahy masina. Ry havana, mampitandrina antsika ny Tompo. Oka isika mba tena hiverina amin'ny Jesosy ary tena hilamina isika tsiraray avy malagasy manontolo. Ry havana, tiantsika ny Tompo, matoa izy mbola mampiseho fahitana sy mampiseho nofy ilay nofy izay efa nozaraiko teto ihany nampiseho baiboly lay misy raha zany mitete eo amin'ny sisiny. Ry havana, ho raha mandrika ny tandrazantsika raha tsy mitandrina isika malagasy. Oka isika hiverina amin'ny Tompo, hibebaka ho an'ny gasy manontolo, hibebaka ho an'ny tandrazantsika dia hiditra antsehatra Jesosy Tompo. Fa raha tsy izany Tompoko dia manjary hifamono ny samin'ny malagasy. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra Jaona 5:9-30 dia manambara toy izao hoe raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zay teny izay no napetraky ny fanahy masina tataopoko teo alohan'izao anao izao vidéo fohy izao. Ka miangavy re Tompoko, oka isika hiverina amin'ny Jesosy, hibebaka ary hibebaka ho an'ny Madagasikara ary tena hitsahatra amin'ny tsy fankazahoana, hitsahatra amin'ny fifankahalana, fa mba tena ho fitiavana ho iray isika tsiraray avy. Ry havana, tiantsika ny Tompo, tiantsika ny Tompo, tian'ny Madagasikara ny Tompo, fa isika no tsy manaiky miverina aminy. Raha miala amin'ny fanompo-tsampy isika, raha miala amin'ny fitiavam-bola isika, raha miala amin'ny ady seza ny mpitondra rehetra, dia ilamina ny tandrazantsika. Ry havana, mibebary Tompoko, miverena amin'ny Jesosy, fa tiantsika ny Tompo. Oka isika hivavaka ho an'ny tandrazantsika malala.
Izay ry havana no teny tiako ambara nampitay ny fanahy masina ho antsika tsiraray avy ka samy mahereza fa raha mbola miteny ny fanahy masina, satria ny fanahy masina dia tsy azo baikona. Tsy azo baikona izy fa izy rehefa tonga hiteny dia tsy azo sakanana. Ka raha mbola miteny ny fanahy masina, raha mananatra mampiverina antsika mba ho any an-danitra isika tsiraray avy rehefa tonga ny fotoana, dia tsy maintsy miteny foana aho rehefa tonga ny teny fanahy masina, ary ezahako ny ampita aingana ny vaovao izay ambarany fanahy masina amintsika tsiraray avy. Zay ry havana, ka aminy manaraka indray ny fotoana raha mbola tsy tonga Jesosy Tompo. Veloma tompoko, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo irery ihany. Amen.